Zay ny makasika n'indro fa ny tontolom-baovao makasika ny fifidianana kosa indray nitondra ny heviny makasika ny fahitana ny zava-misy sy ny fiomankomanana samihafa amin'ny fifidianana eto amin'ny firenena. Ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny CEI nandritra ny valandresaka izay nataony tetsy amin'ny Le Louvre Antaninarenina. Anisan'ny nasongadiny tao anatin'izany moa ny aya indry aorianan'ny fanatanterahana ny fifidianana ary nasongadiny tao anatin'izay ihany koa ny fandefasan'izy ireo mpanaramaso manokana makasika izay fifidianana izay eto Madagasikara. Andefa mpanaramaso fifidianana enina amby folo mandritra fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana ny 20 oktobra ho avy izao ny voameran'ny ranomasimbe indianina na ny CEI araka nambaran'ny filohan'ity voamery ity Andriamatoa Jean-Claude de Lestrac. Raha nambarany dia hanana solotena ao anatin'io délégation mpanaramaso fifidianana io avokoa ny nosy mpiamana ao amin'ny CEI. Ny 12 hatramin'ny 17 oktobra no ivahiny eto Madagasikara ny délégation mpanaramaso fifidianana avy amin'ny CEI. Allons également déployer une petite équipe d'observateurs, modestement, puisque la CEI n'a pas les mêmes moyens, les mêmes ressources que les grandes organisations internationales qui vont déployer des dizaines d'observateurs. Nous serons présents, serait-ce que symboliquement, avec une équipe d'observateurs composée de représentants de chacune des îles membres de l'organisation. Et nous avons donc rencontré ce matin Madame la Présidente de la CENI pour lui faire part de notre volonté d'être présent, d'apporter notre soutien, de lui donner nos encouragements, parce qu'on sait parfaitement combien les choses ont été complexes et difficiles pour elle. Ankoatra io dia nasiana Andriamatoa Jean-Claude de Lestrac resaka ihany koa mikasika ny ao aorian'ny fifidianana. Nosoritan'ny filohan'ny CEI fa tokony hijery teny izao ny ao aorianan'ny 15 oktobra isika. Raha ny fijeriny dia hovany taona sarotra ny ao anelanelan'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany sy ny fihodinana faharoa. Raha samy mampiseho ery avokoa izy ny maro amin'ny kandida amin'izao fotoana izao. Tokony hitandrina ao aorianan'ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana hoy Andriamatoa Jean-Claude de Lestrac. Miandro fiovana hoy izy ny vahoaka ao aorian'ny fifidianana kanefa tsy misy mpitondra afaka manatanteraka fanarenana ao anatin'ny fotoana aingana. Teny izao ihany koa ny malagasy dia tokony hieritreritra ny momba ny fomba hitantanana ao aorian'ny fifidianana. Il faut déjà réfléchir à la préélection parce qu'il y aura des moments difficiles. Le nouveau gouvernement issu des législatives, le nouveau président va se trouver face à une situation extrêmement difficile. Bon, pour l'instant, on a pu gérer un certain nombre de problèmes en mettant sur le compte de la transition, des difficultés propres à cette période de transition, mais la transition est terminée lors de les élections. Il y a un nouveau gouvernement légitime et les Malgaches auront voté et ils vont s'attendre à des résultats. Et ils ont attendu si longtemps, ils seront impatients, mais les résultats ne seront pas immédiats. Il y a une reconstruction à faire, il y a une mobilisation de ressources à mettre en place, il y a une nouvelle cohésion à rechercher, il n'y aura pas de miracle. Araka izany dia andefa hiraka mpanaramaso ny fifidianana ny CEI ary manaitra ny malagasy mba hieritreritra teny izao ny ao aorian'ny fifidianana ihany koa ny filohan'ny CEI Andriamatoa Jean-Claude de Lestrac.